nangaikanao aho hoe vozeo ahay rondrenony so da hiady hanao anegny nisodrano ny andro razoely tameterenareo tao nisy an'zasa sy nisy kinagnino androana ariky la misy amiteny alamino ke tany fizay après sika ho lany signitry avao ane izy fa aza tao amizao raha mampigidragidra zao heno igny feo ako za koa nareo mahazo arivogny na atona apetraka amin'egny lany vahoaky kadidry avao fa hoe nareo managny basika hiady asika yahay tagnapolo ka miady sy manasigny firenena sy bazy lalovina maray aman-drenay da miaro ny vahoaka malagasy rehetra hatramina kibondreny ka hatraminy antitra sy magnisa tany koa irovanay zany miaraka mifananana fa iahitoa efatrotraky isaky nagnova président hitondrany tany da maty misy maty gasy mba elana zany fa raha mba hitondrany tany ny samby malagasy da togny fandamigna nagnamborona samby tompony tiaga tsisy azo irereo zany tompo Madagasikara aby gn'olona teraka eto Madagasikara raha io enitsika ny fiangaviana sy ny tsodrano nataony ray aman-dreny teo dia ny fiangaviana hoe mba hidirany fanahy masina ny olona zay mitana ny fitaovam-piadiana za tsy hiteny hoe mitondra fanjakana satria efa tsy fitondram-panjakana miorona amin'ny lalàna sy ny rariny tony no misy eto fa ny olona mitazona ny fitaovam-piadiana mba tsy ampiampiasa fotsiny an'izany amin'ny tsy ny antony fa mba hiary tokoa ny ain'ny vahoaka ny fananany vahoaka sy ny fametrahana androm-panjakana mifanaraka amin'ny tena rariny sy ny hitsiny sy ny ara-dalàna eto Madagasikara ka raha ny firahina zany dia mba tsy nikisariny zany 2009 nahitantsika famonona ny mpiray-tanindrazana zany no averiny olona zay mibaiko ny olona mitazona ny fitaovam-piadiana fa arak'lefa ny ry ny ray aman-dreny teo mba ilamina izotra makany amin'ny filaminana ny fametrahana ny tany tandalàna ny demokrasia zay ny antony mahatonga anao hoe miainga tao an-trano na eny radio dia tonga hoe andeha mba hanampy olona hiady ho an'ny tanindrazana zany mba ho tanindrazana tena ho madio araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana no antondrianay eto aoko tsika ho tonga saina am'izay rato masitsika fa azabanay koa atsambainy ny resaka vazaha eto amin'ity firenena ity fa vonona hitolo tsika ho an'ny firenentsika ho an'ny taranakitsika ny atony anaovantsika zao fa tsy ho an'ny olo-tokana dia zay zany manentana atsika malagasy tsirairay mba ho tonga saina fitiava-tanindrazana manosika anahy tompoko vonina ritso manina mihitsy raha ho fato ho an'ny tanindrazako ary fa ny taranako ny tolomako ireo malagasy mitovy iray amiko no itolomako miady mba ho an'ny tanindrazana mba miady ho an'ny tanindrazana mba ho madio sy mangarara ny fividianana zay zany ny antondiako mba ho firenena vaovao mba hanjakamin'ny fahamarinana zany no tena hiadivana sy ho an'ny taranaka ho afara mba ho avitra zany ny taranaka any afara any fa tsy ho ao anatin'ny kolikoly sy ny ady rehetrarehetra dia satria matsapa hoe fa tsy zaka tsony le vidim-piainana enina dia fampianarana ny ankizy rehefa ila tsy ho takatra satria tena tsy mbola natsapako saina zany tamin'ny 2009 hoe mbola takatra vidim-piainana ny kapoaka ny vary mbola mora fa amin'izao kosa nefa dia tena malahelo milaza aminao fa tsy takatra tsony